Karakôry jiaby atsika ny tokantrano any izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'izao matinaly izao. Tonga soa ato amin'ny fotoanany vaovao amin'ity matinaly ny robia fahatelo ny volana aprily taona 2024 ity. Asaiko ampanajana anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Makasiky ny resaka politika sy ny fanomanana ny fifidianana manaraka fiofanana mandritra ny 2 andro etsy amin'ny fobetoeran'ny ny team K25 ireo solombavambahoaka natolotry ny antoko team zay hofidina amin'ny izany. Anisany antony anaovana an'izao fiofanana mandritra ny 2 andro izao ny fanomezana azy ireo ny fanampim-pahalalana makasika ny asa iandreketany izany antsoina hoe solombavambahoaka izany. Fa ankoatra izay dia nanamafisana ihany koa ny targetra izay apetraka amin'ny fampandrosoana ny firenena avy amin'ny alalany anjara biriky andesiny izany solombavambahoaka izany. Orantsika ny antsipriany izay satria tonga teny toerana ihany koa nanao fisafoana an'izany fiofanana izany sy nanome toromarika jiaby ny filoha mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Orantsika ny fanadihadiana eo amin'ny rindrantsary ny Mathieu Princy. Mandritra ny 2 andro no hanomezana izao fiofanana izao anireto kandida solombavambahoaka avy amin'ny faritany Toliara ireto. Fiofanana izay miompana amin'ny fanamafisana ny fahalalana ho an'ireo kandida, fanantotranterana ny tena zava-dehibe ho an'ny antoko team dia ny fijerena ny tombontsoa ny vahoaka izay soloina tena any amin'ny anteny meram-pirenena mialohany an'ny antoko sy ny an'ny tenany manokana. No amafisin'ny ny filoha nasionaly ny antoko team fa tsy maintsy avaozina ny tontolo ny fanaovana politika eto Madagasikara mba tena handala ny demokrasia marina ho matianina ary songadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany. Miara-miasa amin'ny manam-pahaizana manokana avy any ivelany ny antoko team ho fanatanterahana izany rehetra izany. Azo fiofanana manokana izy ireo zay ny ampiavaka azy. Zany hoe melohany tena andraisany andraikitra ho solombavambahoaka azy dia omena azy aloha ny fampahalalana tsara ny hevitra ny atao hoe politika sy ny antoko politika. Zany hoe etika politika zany ny fitondran-tena ny fomba tokony iainana ao anatin'ny fanaovana politika. Dia rehefa avy eo ilay antoko izay nanolotra azy. Satria matetika ilay olona rehefa lany izy dia mitondra ny hevindrery. Fa rehetra zany tsy maintsy atao mitovy hevitra daholo. Hoe zao marina ny tena tokony hijoronareo mba hampetrahantsika eto Madagasikara, hametrahantsika an'ilay tena demokrasia marina. Dia rehefa lany indray izy ao amin'ny député azy efa avy eo dia hiezahana izay andefasana solotena isaka ny faritra na faritany na distrikta makany velany indray mba hiaraka amin'ny solombavambahoaka any azo an'izany hoe tena halala tsara ny fahalalana. Hoe ohatra n'inona ny tokony olona mendrika mpanao politika ao ansehetry ny antoko tiako Madagasikara. Manana tombony manokana ireo kandida natolotry ny antoko team ireo ka sahy hifaninana tsara amin'ny kandida hafa hifanandrina aminy ho hiatrany ny filoha nasionaly ny team Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mampiavaka an'izy ireo zany dia tena anana ny professionnalisme na hoe tena matianina izy ireo rehefa avy eo. Dia jerevana koa izay tena hoe zavatra ho teneniny tsy miteniteny foana izy na sanatria vava misy fihetsika tsy mamofady mety atao mety hitranga fa tena izay no ezahana. Mampiavaka ny any Toliara manokana dia fantatrao tsara fa any amin'ny faritra iny no betsaka reo le ino ty sy akora na reo le arena akibon'ny tany eto amintsika ampahalalana azy daholo izy. Dia izy koa tsy maintsy atao izay ahafahan'izy ireo miaina tsara amin'ny olona toerana mahafantatra ny zava-misy. Dia izy zany tsy maintsy malala aloha voalohany indrindra ny zavatra miseho amin'ny district anankiray. Dia entiny makaty izay dia aty efa misy mandinika sy mamakafaka tsara miara-miasa amin'ny olona manam-pahaizana. Dia malala izy zany eny mahay izy tonga eto mahavita izy miaraka amin'ireo mpamatsy vola miaraka amintsika. Laharam-pahamehana tsy maintsy ho tanterahany ny solombavambahoaka jiaby rehefa lany avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ny famerenana ny asin'ny anteny meram-pirenena izay veriny vola sy ny malety hatramin'izay. Ankoatra io azo antoka tsy hivadika ireto kandida ny antoko team ireto satria voafeny fitsipika mifeny antoko izy ireo.
raha izay ny fiofanana izay nataony amin'ireo kandida avy any amin'ny faritany Toliara iny fa raha ho an'ny kandida eto an-drenivohitra kosa indray ho an'ny any amin'ny boriboritany fahatelo ato Antananarivo renivohitra ohatra dia efa vonona tokoa ary manana ny mampiavaka azy ireo kandida anatin'ny listra izay natolotry ny team K25 ho fidina ho solombavambahoaka ho amin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Anisany amin'izany ny fahitan'izy ireo ny tena jalony eny anivon'ny fiarahamonina eny ka ahafahan'izy ireo hitondra vahaolana amin'ny alalan'ny volavolan-dalàna izay efa vonona amin'izany raha toa ka tonga soamatsara eny anivon'ny anteny meram-pirenena izy ireo. Nisy ny tafa izay natao tamin'ny listra faharoa amin'izany listra natolotry ny antoko team ao amin'ny boriboritany fahatelo izany. Andeha rahantsika ny fanadihadiana mbola eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince Atrany. Olona samy akaiky ny fiarahamonina mifandray amin'ny sokajin'olo jiaby ary mahafantatra tsara ny tena maika ho an'ny fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka izy efatra mianadahy ao anatin'ny listry ny kandida solombavambahoaka natolotry ny antoko team sy ny vovonana K25 nambarany Bodo listra faharoa amin'ny boriboritany fahatelo. Tombony ho azy ireo izany. Ny point fort nay dia zahay mpikambana anankiefatra ao anatin'ny listra dia samy manana ny asiny, ny samy manana ny hainy, samy manana ny taonany ary samy manana ny toerana izay iarahany amin'ny vahoaka. Olona fampikasika amin'ny vahoaka daholo ireo. I Andriamatoa Feno Ramanana dia mpandraharaha efa ela be no niarahany tamin'ny Tiako Madagasikara ary anisan'ny nanohana be dia be ny fifidianana rehetra izay indriseo. Ny tenako moa zany dia mpanakanto nanovo teny anatin'ny fiarahamonina, manome ho an'ny fiarahamonina, mivoaka ao anatin'ny fiarahamonina ary mbola ao anatin'ny fiarahamonina hatramin'izay ka hatramin'izao. Teo anatin'ny asa rehetrarehetra izay asa sosialy niarahana ary teo anilan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana no nisy hatramin'izay niaraka tamin'ny Tiako Madagasikara hatramin'izay. Andriamatoa Benja dia any amin'ny faritra Kasomanga no misy azy ary toteny ao anatin'iny faritra Kasomanga, Andraharo, Akorondrano sy rehetrarehetra iny izy ary olona nanavita zavatra be dia be tao anatin'ny fokontany izay misy azy ary mambahoaka sy fatabahoaka ao amin'ny toerana io. Andriamatoa Richard dia mpanao rugby ary izy dia ny tanora no tena akaiky azy. Lahara-pahamehana ny fanatanterahana ny vinan'ny antoko ho fampandrosoana ny firenena ankoatra ny fisahanana ny asa mahasolombavambahoaka rehefa lany soamatsara. Matotra ny fiarahamientana ahazonany maro anisa ho an'ny antoko sy vovonana team K25 ka ampanjakaina ny fahamarinana sy ny mangarahara rehefa tonga eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Zay zany dia ny faniriana dia hoe ho maro anisa ny solombavambahoaka ao anatin'ny Tiako Madagasikara. Rehefa maro anisa izy dia mazava loatra fa teo ambanin'ny fitaizan'ny antoko Tiako Madagasikara izay antoko matotra ary tao anatin'ny fahamarinana sy fahamasina zay no tigetra no tanan'Andriamatoa Ravalomanana dia zay no entinay mandeha ihany koa ao anatin'ny fiarahamonina ny haingan-tany ary hoentina miverina ary ho tsara endrika ho azy ny anteny meram-pirenena. Fa andeha any amin'ny faritany Toliara iny ndraiky isika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity koragna ny zavamisy ao amin'ny distrikany Betioky Atsimo ao. Izy koa fa mitandregny hoe Betioky Atsimo dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana no tonga an-tsaintsika jiaby amin'ny izany. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra nefa eo ihany koa ny fahefa-mividin'ny mponina izay ambany dia ambany any an-toerana dia toerana mamokatra ary feno vokatra maro na ny fambolena izany na ny fiompiana any amin'ny distrikany Betioky Atsimo iny araka nambarany kandida ho solombavambahoaka izay natolotry ny antoko team any an-toerana. Malonga izay indrindra dia efa manana ny volavolan-dalàna hoentina mamahana izany olana any amin'ny faritra iny izany Andriamatoa Ramanjakamiadana Hery Jacques izay kandida natolotry ny antoko team ho fidina ao Betioky Atsimo. Karakara zao ny resadresaka ny fanaovana taminy horantsika vetrany.
Vonina ny amerina ny asiny antenimera-pirenena ny kandida Ramanjaka Miadana Erjak, solombavambahoaka Tim ao amin'ny distrikany Betioky Atsimo, nambarany fa vonina ny hiatrika ny fifidianana ny tenany ary hitondra fanovana tsara manoloana ny lazaratsy ny antenimera-pirenena rangozay. Manaraka ny stratégie apetraky ny antoko Tim izay nanolotra azy ity kandida ity ary nilaza fa hijery ny maharary ny vahoaka sy hitondra vahaolana. Efa vonina zany moto mirotsaka. Moto mirotsaka zany manana stratégie zany. Fa mbola tsy avoaka eto moa zany le stratégie fa ho hitatsika eo rehefa mandeha zany le propagande zany. Fa ny zavatra tiako tsindrina eto zany nalaza be zany te hoe lapany Antsimbazaza zany de lapany Malety ohatran'izany fa amin'ny hovana zany zay fijeriny le vahoaka zay zany amin'ny fahatongavana eo zany amin'ny génération zao zany hovana zay fijeriny vahoaka zay hoe lapany Malety ao Antsimbazaza zany fa mba ho lapany olo mendrika zany mitondra ny hetahetam-bahoaka tokoa avy any amin'ny faritra sy avy any amin'ny district misy anazy tsirairay avy. Ko eto zany zao dia mampanantena ny vahoaka ny Betioky zany fa hitondra zava-baovao. Manana ny tombony manokana Andriamatoa Ramanjaka Miadana Erjak amin'izao fifidianana solombavambahoaka ho tanterahana ny 17 ny volana Mey izao no izy zanaky Betioky tombo sy nianatra tao ka mahafantatra tsara ny tena laharam-pahamehana ampivoarana ny fiainan'ny vahoaka. Nianatra tao Betioky zao, tao amin'ny EPP Betioky, tao amin'ny EPP Tongay, nianatra tao zao, be teo zao teraka tao Betioky zao, ray aman-dreny ko avy any Betioky, tombony ho anay lehibe zay. Fa tsy hoe ohatran'ny any sasany io zany hoe mody natao kopikole mody na hoe mipetrapetraka any fotsiny nefa tsy mipetraka any nataony fa manangana villa 10 aty Antananarivo, tsy atompoko. Zay zanak'olo ao Betioky, ray aman-dreny ko avy any Betioky, ny fianakaviako ao Betioky. Zay zany de tombony ho anay lehibe zany zay. Ary zay zany mampanantena ny Betioky zany fa tsy andraraka ilombiantoa zany zay. Laharana fahatelo no misy any Ramanjaka Miadana Erjak ao anatin'ny bileta tokana ho an'ireo kandida izay ho fidina ao amin'ny distrikany Betioky Atsimo. Eo amin'ny resaka fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia nanambara ny CENI na ny Vaomera Mahaleo Tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara fa manomboka amin'ny 9 ny volana Mey ho avy io izay vao hanomboka izany fampelezan-kevitra izany ho an'ny fifidianana solombavambahoaka. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ny CENI fa misy ny teboka telo bevata izay tsara ho fantatra na ho an'ireo mpanao politika sy ny kandida jiaby hirotsaka ho fidiana izany na ho an'ny olom-pirenena ihany koa izay handray anjara amin'ny fifidianana. Nisy ny valan-dresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety nampahafantarana izany resaka jiaby izany. Germain no Menjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindininy zay. Ny sesisesy ny fampahafantarany CENI na ny Vaomera Mahaleo Tena misahana ny fifidianana mahakasika ireo teboka telo momba ny fifidianana. Entitra tanteraka ny fanazavana izay fantatra fa manitsy ireo solombavambahoaka izay manao ny asa mifanipaka amin'ny andraikitry ny mpanao lalàna indrindra fa mialohan'ny ny antombohan'ny ny fifidianana solombavambahoaka izao. Tsikaritra mantsy fa misy ireo kandida ho solombavambahoaka no manao ny asa sosialy tatoato izay. Tamin'ny fanazavana faranteo dia isan'ny voaresaka manokana ny teboka telo dia ny fampelezan-kevitra na ny campagne électorale, ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana, campagne avant l'heure ary ny fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra na ny pré-campagne. Nambaran'ny CENI fa mazana dia mitovy ny fiheveran'ny olom-pirenena ireo teboka telo voatanisa ireo. Teo zao indrindra ny fitim-panazavana mikasika izany izay fantatra fa manomboka amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao no anombohana ny fampiarana azy ity. Ny antsoina hoe fampelezan-kevitra, ny zavatra atao ao anatin'ny fotoana io zany dia mazava. Ny hetsika rehetra sy ny fomba rehetra itao manao ny olona, andresenao lahatra ny olona mivantana na ankolaka mba andatsabato ifidy anao na ny listra misy anao. Io fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana io dia voarara ny lalàna, tsy azo atao io ary mety hitarika hatrany amin'ny fanafoanana ny vato zay azonao na azo ny listra tarihinao ao anatin'ny faritra zay nanaovanao azany fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana zany. Ny zavatra azo atao ao anatin'izany fampelezan-kevitra, fiomanana mialohan'ny fampelezan-kevitra zany na pré-campagne dia ireto telo mazava ireto. Voalohany dia ny fanambarahanao amin'ny fomba rehetra, ny fampahafantaranao amin'ny fomba rehetra fa kandida ilatsaka ho fidiana ho solombavambahoaka ianao.
déclaration publique de candidature. Afaka mitety faritra koa ianao, afaka mamory vahoaka koa ianao manangana ny antoko na ny antsoina hoe comité de soutien, vondrona mpanohana zay anampy anao sy anao ny fampielezan-kevitra ao rehefa tonga ny fampielezan-kevitra. Raha ny fanazavana izay voarahitrany moa dia ny fahenona ny volana May manomboka amin'ny enora ny fampielezan-kevitra ho fifidianana solombavambahoaka ka hatramin'ny 5 ny volana May misasakalina izany. Manomboka amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity ihany koa, raha araka ny fanazavana ny fanapahan-kevitra sy ny fanaraha-maso ireo solombavambahoaka mahakasika ireo teboka telo ireo. Hatreto anefa dia isan'ny miteraka resabe ho an'ny sampanao politika ity fanazavana izay nentiny iseny ity. Lafim-baovao hafa kosa indray itondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ny solombavambahoaka ny mpisolo vava azafady ny Tiko Agri manoloana ny tany etsy Andotapenaka. Raha somary tsy ahivona moa dia misoratra ara-dalàna sy mazava tsara amin'ny Tiko Agri ity tany eny Andotapenaka ity, saingy ny taona 2024 nandritra ny fitondrana teo aloha dia nisy ny didim-pitondrana na ny arrêté ministériel izay nanome alalana ananganana ny tombontsoloka eny Andotapenaka ankehitriny io. Manoloana izay indrindra dia hipody akatra fitsarana indray ny momba n'ity raharaha ity satria mbola misoratra ara-dalàna sy mazava tsara amin'ny Agritiko amin'izao fotoana izao izany tany izany. Misy moa ny fanazavana izay nandesiny Andriamatoa Marc Ravanomanana mitondra fanazavana manoloana izay resaka tany eny Andotapenaka izay. Horantsika vetrany. Nandefa taratasy nakany total ny commune hoe tandremo fa tan'olona io tany Tiko Agri mihitsy io vita titre vita borne ara-dalàna io dia efa nitenenina izy ireo olona ahoana ny tany zao ka ty vita titre amin'ny olona loza. Raha mbola misy koa asiny, raha misy koa zo, raha misy koa ny tena hoe maolona ny olona dia ny fanajana ny fananatany ny tena zatra lehibe. Ahoana ny tan'olona ny vitanao titre amin'ny indrindra fa vahiny indray ty izy tena tsy lahitra mihitsy. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa kosa indray dia no ny fanomezan-tanana izay nataon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana tamin'ilay lalao ara-panatanjahantena foot à 11 izay nokarakarain'ny JSE na ny Jeune Sport Event nanomboka tamin'ny 15 ny volana martsa loso teo iny ka hatramin'ny 1 ny volana martsa teo dia tonga nanatitra ny coupe na ny amboara bevata ho fankasitrahana ny ben'ny tanàna ny mpikarakara izany etsika izany tamin'ity andro ny any ity. Jessica Miray no mitatitra ao amintsika ny andindininy izay. Vokatry ny fanampiny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana ny lalao ara-panatanjahantena foot à 11 no karakarain'ny JSE na ny Jeune Sport Events ny 15 ka hatramin'ny 13 ny volana martsa lasa teo izay no tanterahina tetsy amin'ny kianja ny Mahamasina. Tonga tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny solotenan'izy ireo na ny ho fankasitrahana tamin'ny alalan'ny coupe na amboara lehibe natolotra ny ben'ny tanàna. Ny filoha-mpanorona ny JSE Ramatokely Andriamisavania sy ny lefiny Andriamatoa Rakotondravony Citoyen ary Andriamatoa Andriamiantra izay samy tanora avokoa no nitondra izany fankasitrahana izany satria tsy totoso lalao ara-panatanjahantena foot à 11 io raha tsy teo ny fanomezan-tanana ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. JSE karakara événement sportif inter-institut dia fankarakaranay tamin'ny herinandro teo ilay izy dia tontosa tsara dia ny antondianay taty nametraka fisaorana ny madame le maire izay nanaterana teo izy moa zany maro-pisaorana PDB satria tsy totosa moa zany ny lalao izay nataonay tamin'ny herinandro teo fa tsy fanampiana avy amin'ny madame le maire na ny commune urbaine d'Antananarivo. Ny activité anay moa zany vao manomboka ilay izy dia foot inter-institut foot à 11 teo amin'ny kianja lehibe any Mahamasina. Nahitana 5 ireo ekipa nandray anjara nandritra ny fifanitsanana izay marihana fa andiany voalohany. Ary ankoatr'izay dia mbola manana tanjona anampy ny sahirana sy ny zazakambody koa ny JSE fikambanana vao niforona ny 12 ny volana Jona 2024 lasa teo.
Lafa mavao hafa kosa indray anisany tranga mampikaikaika ny maro ny resaka fahatapahan-jiro raha eto Madagasikara. Fantatra fa mbola tsy mihoatra ny 500 ny vahoaka malagasy no misitraka n'izany famatsiana jiro izany raha ny zava-misy eto an-toerana. Ny antony maro moa no miteraka an'izay raha ny nambara ny sehatra araiky izay misahana ny famokarana herin-jiro eto Madagasikara. Toy izao ny fanampim-panazavana ao anatin'ny fanadadiana tateriny Noro Fitiavana sy Erzora Jonarvony. Mbola latsaky ny 500 ny tany malagasy misitraka ny herinaratra eto Madagasikara amin'izao araka ny tatitra navokany teo anivony sehatra iray misana ny famokarana ny herin-jiro any ambanivohitra eto Madagasikara. Midika izany fa mbola miaina ao anatin'ny aizina tanteraka, izany hoe ao anatin'ny tsy fisian'ny jiro ny vahoaka malagasy. Araka ny zava-misy hita eny anivon'ny fiarahamonina, ny ana hervaika kosa io delestage io atao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay hatramin'izao. Raha ny loharanom-baovao azo Antondro miavaka tsara no mahatonga io trangana delestage io. Zavatra zany fatapahan-jiro Madagasikara, ny anankiray zany fatambady jiro aty amin'ny production. Io natao hoe le délestage économique. Raha tsy ampy zany le vola ividianantsika ny carburant dia bajanona tsika kely aloha le centrale thermique reo dia tsisy angovo zaraina ho aty amin'ny vahoaka. Dia ny anankiray le délestage ataontsika coupure technique angamy filazan'ilay izy. Indray dia noho ny antony fahanteran'ilay le fitaovana ampiasana ihany zany le câble le transformateur raha izay faharoa manarakaraka an'izay ireny zany tsy vitany hoe antitra ko be dia be zany le alatra ny ambadibadika any dia saturé ny akapiasa transformateur raha ho zavatra transformateur anankiray tokony ampiasan'olona 10 olona 100 no mijapy an'ilay izy normal raha ohatra ka misaofy ilay izy dia miaramaty mo dia délesté daholo ny cartier matoa. Ny jerena vahaolana momba izany indrindra no antony tetikasa tarino anivon'ny sehatry ny famokarana ny herin-jiro any ambanivohitra eto Madagasikara. Tsikaritra mantsy fa ny mponina any ambanivohitra no tena lasibatry ny tsy fisian'ny jiro. Ohatra amin'izay vahaolana izay ny fampitomboana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny fitrandrana ny angovo misy eto an-toerana. Ka anisan'ny faritra ifantohan'ny fitrandrana ny angovo ny faritra atsinanana rehetra sy afoatany. Amin'izao fotoana izao zany izany natao ny trandrahana rehetra ny angovo misy indrindra ny resaka hydroélectricité satria manana potentiel ngeza be zany tsika amin'ny angovo azo hydroélectricité solaire amin'ny ilany ohatran'ny hoe ohatran'ny hoe répartition an'ireo angovo ireo zany source d'énergie ireo zany ohatran'ny naturel eto amintsika. Ny faritra atsinanana rehetra sy ny afoatany dia favorable amin'ny resaka énergie hydraulique ary ny faritra andrefana sy ny sud iny dia solaire dia ireo rehetra zany ezahana ho trandrahana avokoa. Androany anisy atrikasa ny arahana ireo mpisehatry ny angovo eto Antananarivo sy avy any ivelany. Nandritra ny atrikasa no nijeren'ireo tonta izay ara-miasa eo amin'ny tetikasa famokarana ny herin-jiro eto Madagasikara. Anampahafantarana teny amin'ny Carleton Anosy. Lafiny fiarahamonina kosa indray any amin'iny faritany Toamasina iny dia efa mihoatra ny 520 isanjato ny tovavy izay mbola tsy ampy taona no efa mitondra vokatry ny tsy fitandremana sy ny tsy fiarovan-tena. Raha ny fantatra mantsy dia tsy misy intsony ireny fimailo ireny any anatiny ireny antsoina hoe tranodopy na ny maison de passe ireny ao an-toerana. Anefa ny zava-misy dia ny tsaikitsaiky manangy no tena voasarika andeha any amin'ireny toerana voalaza ireny. Horantsika ny fanadihadiana makasiky izay andesiny Noro Fitiavana sy Erzora Jonarvony. Tafakatra 100 ny olona ahina ho miaina miaraka amin'ny tsy mikaretina VIH any Toamasina ny amin'izao. 520 kosa ny tany ankizivavy tsy ampy taona mitondra vohoka alo loatra. Araka ny fanadihadiana navoaka ny fiarahamonina sivily Toamasina. Marina fa mitady hevitra ny anisorana ny zaza ao ankibony ireo ankizivavy ireo ary tsy mamenatra azy ireo intsony izany. Tsara nefa mampafantatra hatrany fa voararan'ny lalàna ny fanalan-jaza.
antony maro no mahatonga ny fiakarany io ta io raha ny loharany vaovao voarainay androany ohatra amin'izany ny firaisana ranofo tsy voaharo ankoatra ny firosoana aloloatra amin'ny firaisana ranofo indrindra ny fiarahana amin'ny olona maro etsy andaniny fomba iray isoroana ny fiparitany aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ny fimailo fantatra nefa amin'izao fa saika tsy ahitana io fitaovana intsony ny 900 ireny trandopy ireny any Toamasina any izay toerana ahitana ireo ankizy tsy ampy taona ka antony iray no ampongatra ny olana indrindra eo amin'ireny tovovavy tsy ampy taona ireny manoloana izany manaitra sy manao antsoavo ny eo anivon'ny sampandrarany BMH ny fiarahamonina sivily ao antoerana mba anaramaso sy hijerakaiky ny raharaha arak'izao zava-misy izao efa manomboka mizotra any amin'ny fahasimbana ny zaza malagasy ka tokony hitandrina sy homailo hatrany lafy ny fikirakirana ny zavakanto kosa indray tsy mankasitraka ny fiandreketany omasina ny piariny zon'ny oronantsary sy ny sary miaina ny resaka zon'ny mpamorona ny omda na ny piariny zon'ny mpamorona tsara ny mampafantatra fa efa tao anatin'ny 3 taona ny omda no nisahana io andraikitra io ka antony tsy naneken'izy ireo any izany noho izany indrindra dia izay indrindra no nampisy ny disadisa teo amin'ny rotonta mitaritra ny andindiny izay vaovao izay nory fitiavana sy erzora Joanarivony tsy manaiky ny lalàna navoakan'ny ministerany amin'ny fanomezan-dalana sy ny famelana malalaka ny omasi na ny piaro ny zony oronantsary sy ny sary miaina amin'ny fiandraiketany ity farany ny resaka fiarovana ny zony mpamorona ny oronantsary ny eo anevo ny omda na ny piaro ny zony mpamorona mitsipaka tanteraka io lalàna io ny omda ary mbola nanamafiatrany androany fa tsy andraikitry ny omasi velively ny fiarovana ny zony mpamorona ny omasia izahay aloha anisan'ny nangataka ny hoe le abrogation zany ny antony hoe efa ely zay ny fampiresaka ny zay tsy contre ny omasia tsy contre mpanao cinéma tsy any ny olanay fa misy amin'ny lalàna io mifanitsaka amin'ny asan'ny omda resaka droit d'auteur io zay ny nangatahanay hoe ny resaka droit d'auteur tompoko efa 3 taona nanaovan'ny omdany io dia ny omdany tokony anao anio rafitra iray tokony ifameno sy ifanampy ary ifanoana ny omda sy ny omasi tsy tokony isy araka izany ny fitsabatsabahana andraikitra raha nambara ny omda hatrany dia le izy zany tsy mety raha ohatra ny efa misy ministera ny sport dia mbola asianao ministera ny foot indray ve ao anatiny zay nge le zavatra anankiray tsy logika ao anatin'le izy tadidio fa nisy politique culturelle efa lany tamin'ny 2005 mise en application an'izany zany tokony ataontsika amin'izao fotoana izao fa tsy hoe andeha amorona zavatra mifanohatra amin'izany ankoatra izay tsy voazao no efa niteraka ady hevitra be teo amin'ny andaniny sy ny ankilany io resaka mahakasika indrindra ny fiarovana ny zon'ny mpamorona io fa efa amam-bolana atao anatin'izay fotoana izay anefa tsy nisy ny marimaritra iraisana sy ny fifampiainona ka tojo amin'izao raharaha izao indray miantso ny tompona andraikitra sy ny manam-pahefana voakasika araka izany ny omda mba hamany disadisa izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao isorananao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray samy mandry mafao aby atsika jiaby tompoko lasy tompoko vavy